Fampahafantarana tamin'ny fomba ofisialy ny vokatry ny fifidianana tamin'ny 17 Desambre 2024 teo fa i professeur Rabesa Zafera Antoine no lany filohan'ny université ny Mahajanga. Io no natao omaly alakamisy 10 Janoary 2024 teto amin'ny Kakal Mahajanga be. Tapitra atreto ny asan'ny komity mpikarakara sy mpandrindra ny fifidianana ka natolotra ny filoha ny antotantaratasy rehetra mirakitra ny andindininy makasika izany. Raha araky ny hitantsika zany ny fizotran'ny fikarakarana ny élection teto amin'ny université de Majunga dia azo atao hoe mijotra sakany sy andavana satria nisy ireo représentant membre zay nalefan'ireo chef d'établissement na doyen rehetra composé le comité électoral ary rehefa natao ny élection teo anivon'ireo membre rehetra reo de tsy maintsy mivoaka anankiray misy président zany mitondra le comité électoral ka raha kapobeny zany de isorana andreo namana membre rehetra samy nanome zay traikefa efa nananany ka ozy izy aho hoe totosa sy lavorary ny élection teto amin'ny université de Majunga. Raha nivoaka ny résultat tamin'ny 17 décembre 2012 dia fantatra fa professeur Rabesa Zafera Antoine zany no lano président de l'université ny Mahajanga ary tondra ny université ny Mahajanga mandritra ny 3 taona indray. Nisaotra azy ireo ny filoha professeur Rabesa Zafera Antoine tamin'ny fahavitan'izy ireo ny andraikitra no sahaniny hitondra sy hitantana mandritra ny 3 taona manaraka indray arak'izany ity filoha ity. Inona no lahara-pameana ho azy? Lahara-pameana dia ho vitaina ao anatin'ny enim-bolana mahery kely ny taom-pianarana amin'ny taona teto université ny Mahajanga dia efa natombokanay tamin'ny oktobra zany dia tampotra amin'ny 31 juillet ny fianarana amin'ny taona teto Mahajanga dia mahazo vakansy 2 volana ny mpianatra, ny mpampianatra, ny mpandraharaha kosa dia mahazo vakansy 2 volana. Mandritra ny fotoana io atao daholo ny fanamboarana tsiporiny, ny trano, ny efitra fianarana, ny laboratoire, ny toerana fanatanjahantena sy ny maro sy ny hafa ankoatran'izay. Ny fidirana manaraka any amin'ny volana oktobra. Zay zany ny tanjona voalohany. Tanjona faharoa atao zay azahoandreo mpianatra reo trano ivelan'ny université satria ny ankamaroazan'ny mpianatra zao dia tsy ahazo trano intsony any Ambondrona noho nisan'ny zareo maro ka 20 isan-jato ihany ny tafapetraka any Ambondrona fa ny 20 isan-jato dia tsy maintsy aty ivelany ty amin'ny tanàna ny Mahajanga zany. Ampina ireo mpianatra reo miaraka amin'ny bureau des étudiants miaraka amin'ny service ny COUM manamora ny fitadiavandreo mpianatra reo trano ary dia efa ho zay ihany ny zavatra ho isy eto université ny Mahajanga. Faharoa lahara-paharahana fahatelo moa iny mandritra ny taona maro mbola hitondrako eto anatin'ny 3 taona amafisina orona ny efa natsangatsika hatramin'izay zay nahazo fankatoavana daholo tany amin'ny ministère eto amin'ny tany sy ny fanjakana dia ny habilitation zany mbola misy filière vitsivitsy na option maromaro kokoa sokafana dia ampitomboana ihany nombre ny mpianatra satria miakatra 2e année 3e année ry zareo ka mety ho tratra université Mahajanga amin'ny taona ho avy nisan'ny mpianatra eo amin'ny 10,000 na 9,000 eo. Ankoatr'ireo voaresaka koa teto momba ny vatsim-pianarana sy ny fidiran'ny mpianatra. Vatsim-pianarana moa araka ny fahatantsika eto Mahajanga ny mpianatra première année mahazo vatsim-pianarana daholo. Raha vao miredouble ny mpianatra dia tsy mahazo tsony. Tsisy fiantranany amin'io satria samby tokony hahazo bourse daholo ny rehetra ka rehefa nahazo ianao nefa tsy nanome vokatra tokony ho izy dia tsy mahazo tsony vatsim-pianarana. Manarak'izay ny mpianatra mahay major sy ny vice major dia tsy mahazo bourse ohatran'ny be sy ny maro fa mahazo bourse mitombo majoré 300% na 200% raha major izy na vice major. Ny bourse moa tsy tonga zao fa any amin'ny volana mars any matetika fahatongavany ka io afaka milaza ny mpianatra fa raha tsy ny redouble izy dia mahazo bourse na formation payante na tsy formation payante. Marina fa any amin'ny taona 2024 any indray vao misy fifidianana manaraka.